dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izao a hivavakisika. Jehovandriamanitra ray io misaotra anao hatrany izay satria manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalova dia fantatray fa eo mandrakariva ianao ary tsy hainay eritreretina tompo ny fitantananao ny zavatra tanterahanao satria tsy takatry ny fisainanay ny fombanao fa ny zavatra ndrasanao aminay dia ny atonga anay atoky anao tanteraka eo ny fiainanay. Atoko sy mino fa ny fanahinao masina dia asa mandrakariva ampiorona ny finoanay ahafantaranay fa tsy irery izay manoloana ny ady izay atrehanay. Tenena indray Jehovah fa miaino ny mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Manoloana ny toe-javatra sarotra andalovantsika mandritra ny tombonandro mpahavelomana iaina antsika ety amin'ity zao tontolo izao ety. Aza mieritreritra mihitsy hoe lavitra antsika Andriamanitra satria miratsy izao fiainana izao ary ohatran'ny mahatsiaro ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Mateo 7 raha mijery ny toe-javatra iainana ety amin'ity zao tontolo izao ety satria tena misy io Andriamanitra io ary manambara ny sitrapony mandrakariva io Andriamanitra io ary mitady ny atokisan'ny olona an'io Andriamanitra io mba hahatonga an'Andriamanitra hiditra tsehatra amin'ny fiainana satria ny fitoriana filazany tsara dia fanambarana amin'ny zanak'olombelona rehetra hoe tsy mandrakizay ny ainatsika ety amin'ity zao tontolo izao ety tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tsy mandrakizay izy nijanona amin'ny tany Egipta fa tsy maintsy ho afahana amin'ny fanandevozana tao ary manorina manome ny teny fikasan'Andriamanitra mba hahatonga azy eny amin'ny tany Kanana izay tandiminy ny drafimpamonjena apetrak'Andriamanitra tsy ho mandrakizay ny ainatsika ety amin'ity zao tontolo izao ity araka ny tenin'i Jesosy hoe ety amin'ity zao tontolo izao ity mahitana ry fahoriana nefa matoky fa zaho efa nandresy izao tontolo izao satria misy vanim-potoana voafetra ihany tsy mandrakizay ny ainatsika ety raha tahiny mateza zany tsika 70-80 taona zay 70-80 taona zay oharina mandrakizay kely de kely kanefa mampitaitaina ny olona fa tsy maintsy ho velona mandrakizay tsika ratra zay fa toerana roa ihany ny isy dia ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ndikan'izay dia tsy manam-pataperana sambatra fa mila fieretana kely fotsiny mandritra n'ilay vanim-potoana kely andalovana ety amin'ity zao tontolo izao ety fa raha tsy vitantsika miaritra mandritra n'izay fotoana kely andalovantsika ety amin'ity zao tontolo izao ity dia tena hiditra amin'ny fiainana mandrakizay koa satria tsy ny tsara ihany no hitsangana fa ny ratsy koa hitsangana dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ary eo ny isin'ilay kanana tena izy sy ny kanana sandoka ary miankina amin'ny vanim-potoana hahavelomantsika no mamaritra ny mandrakizay atsika kanefa tsara ny afantarantsika hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy araka ny eritreretin'ny olona sy ny teny pokaty ataon'ny fitoriana filazany tsara diso hoe milamina miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra tena tsy misy ady atrehana fa tsoa-kevitra be zany fa miaraka amin'Andriamanitra dia ady foana no atrehana dia jerevy ny tantaran'ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egipta vao niainga fotsiny dia fa tamin'ny Egiptianina fahavalo manenjika izay ao ambadika Satana izay hitonan'ny olona hiverin-dalana ary indraindray efara amin'ny famonoana rehefa tsy manaiky hiverin-dalana izany hoe ohatran'ny mampitahotra ny olona ka tonga n'ilay olona iravoravo tanana tsy atoky an'Andriamanitra intsony fa ety amin'ity zao tontolo izao ity ianao ady no atrehany ety dia izao ny tenin'i Jesosy eny amin'ny Mateo 7 ny 4:20 hatramin'ny 7:20 mampiseho ny fiainany zanak'olombelona ety amin'ity zao tontolo izao ity izay oharina tahaka ny lehilahy anankiroa ko amin'izany ozy nazovy mandreza ny teniko izany ka mankatoa azy oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izay nanorona ny tranony dia ambony vatolampy Jesosy no miteny niza kosa mandre ny teniko ka mankatoa dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina nanorona ny tranony tambony vatolampy zay ilay antokon'olona anankiray
nandreny teny ary tsy maintsy mandreny teny mihitsy zao tontolo zao araka ny tenin' Jesosy indrindra ny farany zao tsy maintsy hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ity zay vao tonga ny farany fa ny andrasan'i Jesosy Kristy fotsiny de hoe nandre ka nankatoa de tahaka ny lehilahy nanorona ny tranony tamboho vatolampy fa na de miorona tambamy vatolampy ary ny trano tsy misakana ny loza tsy amely. 5 latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady mifofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorony teo ambony vatolampy. Zany le atokon'olona anankiray tsy hoe nandre le teny de nankatoa de tsisy loza fa nandre le teny ka nankatoa fa tamin'ny loza namely. Inavy le loza ranonorana rikabe sady mifofofo ny rivotra namely zany trano zany. Zany hoe reo arabaky teny moa ohatra arabaky teny ny tenenin' Jesosy Kristy fa rehefa jerefana de reo le fahoriana reo le fakapanahy maro isan-karazany alefan'ny Satana mba hatonga ny olona hiveron-dalana hoe miaraka tamin'Andriamanitra ihany ka nahoana mizohin-javatra tahaka an'izao. Matetika inge io ny tsy azon'ny olona miseho le olona fa manara-dian'i Jesosy kanefa alefa ny fitoriana amin'ny filazantsara aiza nisy olona manana an' Jesosy ka marary, aiza nisy olona manana an' Jesosy ka antra, aiza nisy olona manana an' Jesosy ka mandalo fahoriana. Fa jereo Jesosy zay tononintsika fa arahantsika inona ny zavatra tsy niatra tamin'i Jesosy tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty fanenjehana, fanasoketana, fiandrasana kendro-tohana, famonoana, famatsihana teo amin'ny hazo fijaliana zany ny Jesosy zay arahantsika. Kanefa ny am'Jaona 1:25 hoe zay milaza fa mitoetra aminy de tsy maintsy mandeha tak'izay nandeha any keo ary Jesosy de niteny hoe tena tsy maintsy enjehana ianao no miamiko sy ny filazantsara koa zany hoe handalo fahoriana lehibe. Kanefa ny fitoriana am'izao vanim-potoana zao ny fanohatra am'izay ohatrany atserovana mihitsy ny fitaka nataon'ny Satana tamin'ny Eva. Jehovah ny teny hoe azonao hoanina ny hazo rehetra misa fa nyvoan'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azanona fa mivanim-potoana inananao an'io de fa tokoa ianao tonga indray ny devoly de inona ny tenen'ny devoly fantatr'Andriamanitra fa hiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo tsy faty akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra. Zay nataon'ny devoly fitaka de ohatran'izay koa ny fitoriana ny filazantsara am'izao vanim-potoana zao. Jesosy zay arahany miaritra fahoriana kanefa izy zay manaraka an' Jesosy tsy te hiaritra fahoriana na de niteny ary Jesosy hoe tsy maintsy hoe tena enjehana ianareo no miamiko sy ny filazantsara. Ary zay no mahatonga nyity mba ho fantaritsika hoe tena ao anatin'le drafim-pamonjenitsika, ao anatin'le lalina soritan'Andriamanitra nazovo no mandre zany teniko zany ka mankatoa zany hoe zany le olona matoky manara-dia an' Jesosy Kristy de tahaka ny lehilahy manantsaina izy nanorona ny tranony tamboho vatolampy latsaka ny ranonorana ozy sady nisy rikabe fofofo ny rivotra namely zany trano zany na de nandre ny teny nankatoa azy tsy misakana ny loza tsy anjera. Zay mety amin'ity zao tontolo zao ety ery an-dany indray ny ankilany fa zay rehetra nandreniny zany teniko zany ozy nefa tsy mankatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy adala zay nanorona ny tranony teo ambony fasika. Raha mijery an'izay nge tsika de zay le tokony olona reo samy nandre ny teny mitovy de tahaka ny zanak'Israely sy ny Egyptiana nafantatra daholo nge fikasana nataon'Andriamanitra reo fa ny zanak'Israely rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra nankatoa miheboka ao anatin'ny trano tsy misy mahazo mivoaka mamono ny zanak'ondry tsy misy kilema fantatry ny Egyptiana zany fa na de Egyptiana ry izy ka natoky an' Jehovah ka nihiboka tao an-trano namono ny zanak'ondry tsy misy kilema afitra izy afaka izy tsy nisy loza ny anjady taniny fa tsy nahatoky an'izany izy fa ny zanak'Israely nahatoky hoe tena alao mihiboka fa ho avy ny loza ary ny loza de fandringanana matoa rehetra. Nandre ny Egyptiana fa tsy nankatoa, nandre ny zanak'Israely fa nankatoa tamin'io vanim-potoana io ary zay le ataontsika hoe drafitry ny mpamonjena napetrak'Andriamanitra hoe miainga ety amin'ity zao tontolo zao ty ary tsy maintsy miala teo ary tsy afaka miala mihitsy raha tsy manaiky ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy nanaiky an'izany ny Egyptiana.
Ary zay tantaran'ny Egyptianina sy ny zanak'Israely zay tandininy io zavatra tenenin' Jesosy Kristy io, lehilahy manan-tsaina, nandreny teny, nankatoa, nanorona ny trano tamboho vatolampy tamin'ny loza tsy nianjera ny trano. Fa le lehilahy, fa zay rehetra nandreny zany teniko zany izy nefa tsy mankatoa azy, oarina amin'ny lehilahy adala sady nanorona ny trano teo ambony fasika, latsaka ny tranon'orana, nisy be sady ny fofofo ny rivotra, namely zany trano zany, de nianjera izy ka loza ny fianjerany. Zany hoe na izy mankatoa ny teny, na izy tsy ankatoa ny teny, mitovy ny loza andalovana ety amin'ity zao tontolo zao ty, ny loza sy ny fakapanahy mianjady amin'ny zanak'olombelona rehetra na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino an'Andriamanitra, mitovy avokoa fa tsy mitovy ny fiafarany. De tahaka ny zanak'Israely sy ny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana raha vao hiainga ny zanak'Israely de zao ny loza mitovy, midina Jehova anely ny matoa de nizaha toetra ny olona rehetrarehetra. Fa zay nankatoa ny teny na de teo ary ny sikasan'i Jehova hoe hamono ny matoa rehetra, de zao tsy voavono ny matoa ny zanak'Israely satria nankatoa ny teny. Ary zay no mahatonga antsika hoe io fanafahana ataon'Andriamanitra io ange tsy vitan'ny vavy io e, fa misy fepetra napetrany ka rehefa manaraka an'izay fepetra zay afaka ianao mizotra amin'ny lalan'ny famonjena ianao. Fa tahaka ny Egyptianina tsy nanaiky an'izay, tsy natoky an'izay, ary eo no saripady le Pasika, zava-miafina ngeza be, le fahafatesan'i Jesosy zay matetika hovan'ny olona, de io anehoana ny finoana sy ny tsy finoan'le olona, de tsy mitovy ny fiafarany. De io ny zavatra mitranga, lehilahy anankiray tratra ny loza nankatoa fa tsy nianjera ny tranony. Efa nisy vanim-potoana nazavantsika an'io fa mampatsiaro fotsiny ny toe-javatra mitranga ny amin'ny tantaran'ny Egipta sy ny zanak'Israely. Tafavoaka ny zanak'Israely, nanaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra, nandreny teny, nankatoa ny teny, ary nanaiky nino le Pasika fanafahana ositsika fa mbola tsy famonjena. Maty Jesosy fa tsy mbola voavonjy isika, mbola miaina ety amin'ity zao tontolo zao ty isika. Fa raha ohatra efa voavonjysika tsisy ilana ny fivavahana, fa mbola tsy voavonjy isika fa liberté provisoire ositsika. En liberté provisoire tsika zao, zahana toetra eny am-pandehanana tahaka ny zanak'Israely koa. Zanak'Israely nge tafavoaka fa izy tsy voavonjy, fa ny famonjena de ny fidirana eo amin'ny tany Kanana, fa mbola ho hitantsika aoriana kely eo fa ringana daholo ange ireo zanak'Israely ireo zay manam-porofo fa ny fiaingana tao amin'ny tany Egipta tsy midika fa voavonjy, fa tsy nankatoa ny fepetra napetrak'Andriamanitra, ringana avokoa. Fa eto de jerevantsika aloha tany am-boalohany, fa tany am-boalohany na fanafody zanak'Israely nanaraka tsy misy fepetra, lalina zay nisoritan'Andriamanitra. Niainga izy tamin'ny faefatra amby folo volana nisana zay tandindony ty zao tontolo zao ty, niainga tamin'ny fahafatesan'i Jesosy, natoky an'i Jesosy. Fa misy nefa tsy mino e, am'vavy izy manaja molony ty fireneny ty fa mifono-pisa lavitra. Pasika fahafatesan'i Jesosy, misy manova Pasika fitsanganan'i Jesosy. Ary io no mahatonga antsika hoe jerevo na izay fotsiny a. De zao be de be ny olona tsy mitandrina tsony le didy napetraka Jehova. Hoe tena faefatra amby folo volana nisany lalàna mandrakizay tsy maintsy ho tanterahana, zay manambara ny fahafatesan'i Jesosy, zay mariky ny fiaingana. Fa saingy amin'izao vanim-potoana zao mahita an'izany ny kristianina tsy fantatra hoe avaiza, didy avaiza mahatonga ny hoe Pasika fandresena. Tsy mbola fandresena zany ny Pasika re olona, tsy mbola fandresena zany ny Pasika, fa ny Pasika de fizaham-toetra ny olona anaiky famonjena vitan'Andriamanitra ve miainga ny zanak'Israely. Fa tara fiaingana kosa ny Egyptianina satria tsy nino hitantsika ny zavatra mitranga, satria tsy nino maty daholo ny matoa rehetra. Fa rehefa avy eo miverina ihany, lasa indray nanenjika ny zanak'Israely zay lasa meloa. Io mahatonga antsika hoe tsara fiaingana ny zanak'Israely, tara fiaingana kosa ny Egyptianina. De inona ny zavatra mitranga vakitsika manomboka eo amin'ny 5:50 tamin'ny farantsika, tokony meno Jehova hiady anareo, nareo kosa angina, zay nilazaina tamintsika hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy mandalo fizahan-toetra, fakapanahy, mandalo ady e.
fa matoky ny tenin' Jehova iady ianao angina. Ary Jehova tamin'ny Mosesy 9:5 amin'ny Exodosy 4:12 nahoana no taraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Manoloana ny fakapanahy niady maso zay hatrehany tsy sitrak'Andriamanitra, ny fiverenan-dalana. Tanjona kendrena hoe raha misy an'izany ady zany ny tsara indrindra de mandroso mandrakariva. Ohatran'ny te hiteny zany Jehova, raha misy manenjika anao ny tsara indrindra mandositra fa tsy misedra ny fahavalo, mandosira mizora ny lala famonjena. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso na inona ady zay hatrehanao ankehitriny. Tadideo zany aza miamotra mihitsy mandroso mandrakariva satria rehefa de najerevana ange ny fiainantsika mizotra tsy moramora makany amin'ny fahafatesana. Aza misy mieritreritra hoe mizotra moramora ho any amin'ny fahavelomana. Fa raha mbola velonaina koa na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino an'Andriamanitra, mizotra aloha voalohany indrindra makany amin'ny fahafatesana, ary io ny vavady idirana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha miresaka fiainana mandrakizay tsy hoe sambatra miaraka amin'Andriamanitra fotsiny fa misy ny fiainana mandrakizay tena ao anatin'ny fahamelohana ho any amin'ny elo, tsy maintsy mandalo amin'io. Ary rehefa tena jerevana dia mitovy ihany ny lalan'ny zanak'olombelona rehetra tahaka ny zanak'Israely sy ny Egyptianina, miainga samy miainga taon'ny tany Egypta. Jerevana ohatra mizotra amin'ny lalana voasoritr'Andriamanitra dia tahaka an'izany koa ny zanak'olombelona rehetra ny tonga ety amin'ity zao tontolo zao ity mizotra ho any amin'ny fahafatesana. Tsy izay tanjona, tsy ahafahana miala fa ny mamaritra azy ny ao ambadika ny fahafatesana ho aiza, satria eo no fahaditsoka-hevitry ny olona. Misy ny kanàna tena izy, fa misy ny fahampanantenana kanàna tsy izy. Ary miankina amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny zanak'olombelona rehetra zany rehetrarehetra zany. Mandroso, lazao amin'ny zanak'Israely ozy mba handroso. Inona zavatra mitranga? Inona eo amin'ny toe-javatra anankiray heverinao fa tsisy tsony vahaolana eo amin'ny zavatra anankiray, ohatra ny tapidalakale ianao manoloana ny ady zay hatrehana. Satria raha ny toe-javatra nisy teto ny Egyptianina manenjika vaoriana kanefa ohatra ny tsy hita zay lalakale, satria ao anaty efitra tonga de tojo ranomasina goavana be. Ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, ahonao moa nitsokivina ianao raha nipetraka amin'ny toeran'ny zanak'Israely, tsy maintsy mitaintaina ianao. Fahavalo manenjika vaoriana, baikon'i Jehova nefa androso ho aiza nefa ranomasina no misedranao eo, tapidalakale tahaka ny sokina nananobata. Ary rehefa ianao no mahatsapa fa ohatrany tsisy lalana mivoaka intsony, ny tokony atao mahatoky an'Andriamanitra mandrakariva fa afaka manisy lalana eo amin'ny zavatra tsy hain'ny zanak'olombelona eritreretina io Andriamanitra io. 9:5 Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana mitarena amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary angeo ny teanao dia anjiro ambony ranomasina ny tananao sy kasarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina ozy ka hiditra nensika azy izy dia ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny dia fantatry ny Egyptianina fa zaho no Jehova ozy rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Satria reto Egyptianina reto tsy mino mihitsy an'io Andriamanitra io, na de efa mafy ary ny zavatra nenjady taminy araka ny resantsika hoe Jehova nge miady mandrakariva. Kanefa de mibaiko nomena Mosesy asavy mandroso ihany zanak'Israely. De ho anao koa amin'izao vanim-potoana zao mety tojo zavatra faran'izay mafy, tapidalaka le tahaka ny sokina nanambato, tsy hitanao tsony zay zavatra hiatra amin'ny fiainanao. Aiza zay vahaolana? Matoky an'Andriamanitra ve ianao? Mpivavaka ve ianao? Fa Jehova nefa na de eo anoloany ny zavatra menjady aza tahaka ny zanak'Israely, fahavalo ny manenjika vaoriana, ranomasina ny eto anoloana, mahita lalana foan'Andriamanitra ivoahanao. Ary eo anatrehan'izay mety anakoranao ny olona rehetra. Akory zay, aiza zay Andriamanitra zay ivavahanao hoe tapidalaka le tahaka ny sokina nanambato fa Jehova nefa niteny. Fantatry ny Egyptianina soa zany Jehova rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Misy zavatra tsy ampoizina foana ataon'Andriamanitra ao. Izy eo ny voninahiny aminao raha matoky azy tanteraka ianao de mamahiry izy tsika manoloana ny toe-javatra tranga. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao
tsy maintsy mandalo zavatra tsarotra mety tena ho tapidalaka le kanefa dia zao hitanao ny voninahitr'Andriamanitra satria Jehovah no efa miteny fantatry ny Egiptiana zany hoe fantatry ny fahavalo izay manentsika anao fa Jehovah tena misy izy. Io Jehovah io momba ny olona izy fa mampiasan'i Jehovah aminao atoky ary tena entetra aminy tsy misy fepetra ka ninonina toe-javatra heverinao fa misakana goavambe tsy afahanao mivoaka tadidio fa mety goavana be ny zavatra eo anoloanao izay mahatonga anao mivaraotsana fa tadidio mbola goavana be lehibe lavitra no miady zay atrehanao ny Andriamanitra zay ivavahantsika. Misy lalana foana ataon'Andriamanitra mba hatonga antsika ho tafavoaka mahireza vavakisika. Jehovah Andriamanitra ray misaotra anao hatran'izay noho ny fitiavanao fampahirezanao mandrakariva manoloana ny ady zay atrehanay ety amin'ity zao tontolo zao ety ary tsy vitany tena anay fotsiny fa ny ankohona ny faritra misy anay ny firenenay mandalo toe-javatra sarotra zay indraindray tsy aheritreretina fa ohatrany tsy misy lalana ahafahana mivoaka tsy anay ny ady fa anao Jehovah Andriamanitra ray ao mampianarana hifikitra aminao ary indrindra ho an'ny firenena mampianara tompon'andraikitra rehetra ny vahoaka rehetra tsy atahotra zay rehetra mety ho fahavalo na mety ho fakam-panahy na mety ho ady zay atrehana anao ny ady fianao efa niteny mahita lalana foana ianao hamoahana ny vahoakanao ao anatin'izany dia matoky somena fa ty firenena malagasy ty maro ny mpivavaka natoky anao dia amin'ny vanim-potoana tsy ampozina ianao ny asaka anavitra zao firenena zao anavitra nisam-batan'olona misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Mavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.